zay ny kitoko lasitopoko vavy no etiko isarahana aminao zany amin'ny takarivan'ny alarobia ity isorana mitafitafy no atolotraonao nanaraka ny fampalalamba avao hatramin'ny farany mbola mifamehy fotoana eto sika ho amin'ny andro ny raha mipitso veloma tompoko. Ho an'ny eo anivon'ny tahiry-mbola mpanjakana tsy hoe rehefa ilaina maika ny vola dia tsy hajaina ny lalàna sy ny paikady famoahana izany vola izany. Tsy maintsy arahana ny paikady na ny procédure araky ny voalazan'ny didy aman-dalàna manan-kery eo amin'ny famoahana ny volam-bahoaka ary na iza manome baiko. Antony mahatonga ny tahiry-mbola mpanjakana tsy manaiky mamoaka vola tsy manaraka paikady. Voalaza fa saripady ny andraikitry ny mpitakotom-panjakana satria tompon'andraikitra amin'ny tenany manokany sy amin'ny fananana izy. Miavaka tsara koa ny andraikitry ny mpanalalana sy ny mpitankôty. Alisan'ny lokan'ny tahiry-mbola mpanjakana hatramin'izay ny tsy fianonan'ny teny sy ny fakanan'ny hevitry ny teknisianina malagasy. Tsy mbola nanakady-baravarana nefa ny tahiry-mbola mpanjakana hatramin'izay misokatra amin'ny adi-hevitra sy ny fitadiavana vahaolana izy ary ao anatin'ny fifanajana sy ny fanarahan-dalàna tanteraka no anatanterahana izany. Misy ihany koa ny fomba voalazan'ny lalàna manan-kery fa ahafahana mamoaka izany vola izany aingana amin'ny fanamorana sy fanainganana ny paikady ety manatanteraka izany famoaham-bola izany mifanaraka amin'ny didy aman-dalàna. Raha fantatra trany amboalohany ihany koa ny fisian'ireo tetikasa goavana ireo dia tokony nampidirina ao anatin'ny teti-bola mpanjakana tamin'ny ity taona ity izany. Mbola tsy tara ihany koa raha ny voalaza ny fampidirana izany tetikasa goavana izany ao anatiny mety ho fantsiana ny teti-bola mpanjakana 12 sy 2 arivo.